dia niary anombokontsika satria efa lasa ihany lera ty zany famaranana ny fanarana androany loha hevitra zany hoe iza ny fivavahana marina, fivavahana hebreo sy ny fivavahana katolika. Dia ny teny voalohany zany tonga dia miresaky nareo anatin'ny dimitra sady manao présentation satria mandany fotoana le alina fa tonga dia izy ny teny voalohany meko anao zany fitenana voalohany ao anatin'ny 10 minitra zany mahery sekontra. Ie, anniversaire fidèle tarika ny fikamana tanakany faravahio eto Madagasikara. Voy ny fivavahana hebreo. Ny fivavahana hebreo izay apetrakitsika tsara le izy hoe manomboka miverina amin'ny heriny amintsika amin'ny teny izao. Ary izay indrindra ny mahatonga ny rivotra eraka izao tontolo izao mivoy an'izany sy mihirahirana zany fivavahana hebreo zany. Raha ny tena marina dia ny fivavahana hebreo no tena izy. Fivavahana hebreo no tena ara-pamarinana. Fa teo anelanelan teo dia nisosoka ny olona avy amin'izao tontolo izao nandray fivavahana avy amin'izay fivavahana izay. Raha ny baiboly manokana anjerentsika ny baiboly original dia nisoratana tamin'ny teny hebreo. Dikan'izay zany ny fivavahana hebreo no tompon'ny teny. Raha nanoratra an'io baiboly io ny testamenta taloha izay nitarikina nankaty amin'ny testamenta vaovao dia tsy iza fa Mosesy. Raha nanoratra an'izany iza namorona ny lanitra sy ny tany, iza no nanomeny didy folo, iza nanomeny lalàna, dia izany lehilahy izay antsoina hoe Mosesy zany ny teny hebreo teny Moshe. Io Moshe io dia israelita io, hebreo io. Raha miresakitsika hoe zany zanak'Israel zany no nomena ny lalàna teo amin'ny tendrombohitra Sinay dia hebreo zany. Izay ny atao hoe hebreo. Dia reo hebreo reo zany fototra ny amin'ny fivavahana. Reo hebreo reo fototra ny amin'ny fivavahana. Androany tsika dia aminao débat hoe ao amin'izay hebreo izay marina ve ny tena fivavahana tena izy, satria anjeran'izay zavatra izay raha-latadozy izay hitantsika eto hoe ao amin'ny fivavahana katolika no tena fivavahana marina, ao ny tena misy fahamarinana. Dia androany dia anapofontsika ny anniversaire fidèle fa ao amin'ny fivavahana hebreo no tena fivavahana marina, ary tsy maintsy miray amin'ny hebreo ny fivavahana manerana amin'izao tontolo izao. Raha ohatra ka hiditra dia tonga dia miditra eo amin'ny Romanina toko faha 1 Romanina toko faha 1 ny dirako. Dia miresaka tahaka an'izao ny amin'ny Romanina toko faha 1. Testamenta vaovao zany resahako zany dia ho antsika kristiana, manareo kristiana zany dia mahita hoe voasoratra anatin'ny baibolinareo tokoa fa ny fivavahana hebreo no araka ny tokony misy sy tokony ho arahana izao tontolo izao. Romanina toko faha 1. Dia tonga dia sao tiako ary ambanimbany ariva rehefa avy eo rehefa mandeha iny adihevitra sy ny fanazavana maro dia ho hitantsika hoe ahoana sy manaona tokoa moa zany fifandraisan'izao tontolo izao sy ny fivavahana hebreo. 1 dia hoy za sao dia ho tafotoana ho lavo anie ny Israel sanatria zany fa ny fatafitohinany no natonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialina azy. Fa raha fatafitohinana no tonga harenan'izao tontolo izao ary ny enany no tonga harenan'ny jentilisa maika fa ny fahafenona. Ianareo jentilisa ny tenenako satria apôstôly jentilisa hoy raha rasa olona dia mankalaza ny asako raha mba misy azoko mampialina andreo ny fanapatsinay amiko mba hamonjeko ny sasany. Ekeny rehefa mijery masiara atsika tonga dia misy an'izao teny izao hoe tsy tonga afatsy ny onvery amin'ny taranak'Israel. Ilaina fantatra mivavaka rehetrarehetra zany teny zany, hita ao anaty sefaira zany hoe tsy tonga afatsy ny onvery amin'ny taranak'Israel. Fa voasoratra ihany koa hoe zava-miafina lehibe ny hamonjenan'ny jentilisa. Fa rehefa vonjenan'ny jentilisa inona ny antony hamonjenan'ny jentilisa? Raha ohatra ka miresaka ny zona toko voalohany dia ny faha 12, 1 sy 12 hoe izay rehetra mandray azy dia menero tonga zanak'Indrindra satria zany ny pilier kristianisme, zany ny pilier amin'izao tontolo izao. Dia izao ny zavatra resahana hoe raha mba misy azoko ampialina ny fanapatsinay amiko mba hamonjeko ny sasany, ny antony nahatonga ny fivavahana afaka nandray ny jentilisa dia izao ampialina ny Israelita. Ny olona anankiray ampelonana zany dia tiana hifo, tiana hifo ka mba hampifo ny Israelita amin'ilay fivavahana dia nakana kely apahany jentilisa. Fa tsy lasany jentilisa ny fivavahana
fa amin'ny israelita ny fivavahana fa mba ampialina ny israelita dia zao ny zavatra misy nakanapitiny kely ny jentrisy ho azavaiko izay zavatra rehefa hoe nakanapitiny kely ny jentrisy fa izy hoe mba azoko ampialina ny fanampatsina amiko iza moa le miteny hoe fanampatsina amiko ty raha lasa olana i Paoly apôstôly izy ny kristiana dia ozy izy ampialina le rahalahy tononakako anareo mba ampifohana azy zay iny mahatonga jodaisma rabenika sy ny jodaisma rehetrarehetra taitra amin'izao fotoana izao satria tokony ho izy no mitondra ny fivavahana azy ny fivavahana antaranak'Israela ny fivavahana fa zao ny zavatra misy tsy taitra zareo tsy mifo mihitsy izy amin'izao tsika amin'ny fotoana zao dia mifoa ny israelita. Ay dia mamena fiarabanantsika rehetra any moa zany dia misaotra ny namana mevasara ihany koa mitondra an'izay fampidirana an'izay ary misaotra ny namana Josafata ihany koa manaiky anao an'izao modérateur zao zany dia za moa zany faniry natadozy zany no iatson'ny maro anahy dia araka teny amin'ny teo kristiana katolika zany za fa averiko foana zany ty hoe za zany raha mijoro eto tsy hoe isolotena an'ireo kristiana katolika be da be tsy izay zany fa nohon'ny fitiavako ny fahamarinana fotsiny no mahatonga na tonga eto zany dia zay mihitsy moa le sujet androany hoe aiza zany ny toeran'ny fahamarinana raha tena esoato koa ary zany ilay Messia izay nalazan'ny lazain'ny fahamarinana fa ho avy rehefa tonga misy dia miteny izy eo amin'ny Joany na Jauna toko fa-17 na 7 akamasina fahamarinanao izy ireo zany hoe le pino anazy zany akamasina fahamarinanao izy ireo fa ny teninao no fahamarinana zay teninao zay tenin'Andriamanitra zay no fahamarinana aiza ny toeran'io nametrahany Yesoa anio tenin'Andriamanitra izay fahamarinana io dia zay zany sujet antsika androany ao amin'ny eglizy katolika dia ny toerana nametrahany Yesoa ilay Mesia izay fahamarinana tenin'Andriamanitra zay sa ao amin'ny fanazavana zay hoentiny rahalahy mevasera avy eo moa zareo moa zany misy rima moa zany faminany Yesoa any fa tsy mitoviny tsy ao anatin'izay eglizy katolika izay fotsiny dia zay zany no sujet antsika androany jerevana zay zany toerana fahamarinana raha mijerytsika any amin'ny Timote voalohany ny any amin'ny toko 7 ny 5 dia zao no voalaza meto amin'izany manko raha tahiny tratra ela ao Paoly apôstôly zany miteny eto Paoly apôstôly le josy zay nanenjika ny kristiana nefa avy eo izy ninony mahamesiany Yesoa dia miteny izy eto hoe amin'izay manko raha tahiny tratra ela ao dia misy afantaranao ny fitondratena tokony ataonao eo amin'ny ankohonan'Andriamanitra dia ny eglizin'Andriamanitra velona izay andry sy fitoeran'ny marina misy afantaranao izy Paoly apôstôly amin'ny Timote voalohany toko 7 ny 15 ny ankohonan'Andriamanitra dia ny eglizin'Andriamanitra velona izay andry sy fitoeran'ny marina eto zany Paoly apôstôly dia teny mazava tsara hoe ilay tenin'Andriamanitra noentin'ny Mesiany hoe aiza nametrahany anazy dia ao amin'ny eglizin'Andriamanitra velona izay andry sy fitoeran'ny marina jerevantsika androany io zany tsika eto tondra fanazavana izy tondra fanazavana koa za aiza ary zany io eglizin'Andriamanitra izay andry sy fitoeran'ny marina io raha mijerytsika le dika tena le eglizy moa eto na misy moa sasany moa miantso anazy hoe fiangonana tovy moa zany na fiangonana na eglizy fa tsara marihana fotsiny fa araka dika teny zany le eglizy eto avy amin'ny teny grika moa dia hoe eklezia dia tsy lay trano tsy lay trano vato zany le eglizy na eklezia resahany fa le eklezia dia mitovy amin'ny avy amin'ny dika teny kala hebreu any zany hoe ilay vahoaka an'Andriamanitra atao amin'ny testamenta taloha zany avy amin'ny teny hebreu zay kala zay any adika amin'ny teny grika ary eklezia amin'ny teny grika zany hoe manondro ny vahoaka an'Andriamanitra zany izay eglizy zay ireo vahoaka an'Andriamanitra mino mahamesia any Yesoa zany izay zany le atao hoe eglizy na eklezia dia raha mijerytsika any Matthieu toko 9 ny 9 fahavalo 7 dia ahitantsika an'izay nanorona an'ilay Yesoa ilay Mesia an'izay eglizy zay andry sy fitoerany marina izay fa miteny izy any amin'io Matthieu toko 9 na 7 io hoe miantso any i Piera moa na Sefasy izay novainy Yesoa moa ny anarany dia miteny izy hoe omeko anao izy ho fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra ka izay rehetra ho fehezina ety tany dia ho voafehany koa any an-danitra
zany hoe zay fanjakan'Andriamanitra zay le miresahana tany amin'ny faminana iny tany amin'ny Daniel toko faharoa dia miresaka an'izay hoe misy an'ilay nangana an'izay fanjakan'Andriamanitra zay fanjakana aritra mandrakizay any amin'ny Isaia toko fahasivy ny andininy fahadimy sy fahaenina dia miresana an'izay misy an'izay zazateraka izay ary fanjakana napetraka eo an-tsonony ary anitatra an'izay fanjakana izay izy zay fanjakana mandrakizay tonga le Mesia anitatra an'izay fanjakan'Andriamanitra zay tonga le Mesia anjaka an'ireo vahoaka Israely ireo zay no nandronan'ny egliza izay vahoakan'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao zany dia zay zany fampidirana ho resahantsika amin'ity voalohany ity ho jerevantsika avy eo zany hoe iza zany eglizy io tena ny eglizy katolika araka ny olazaiko rehefa avy eo ve io sa ny mesirim arak'izay olazainy rehefa avy eo dia avy eo indray misy maromaro hijeriny faminanana makasika ny eglizy tsika avy eo ary nandronan'i Jesosy ny eglizy io ny rafitra amin'ny eglizy io ary ny fahitana zay succession apostolika tao amin'ny eglizy zay no mba ahafahan'le anina miaina tsara zany dia hoe afaka ataonareo amin'ny raha lavy mitondra porofo ao anatin'le boky hoe fiangonanay ny ao anatin'le izy satria ohatra zay zany ny andrasan'ny olona zao hoe iza le izy ao anatin'le izy fa tsy zay mihitsy le hovalinana zay le hovaliny zay araka ny teny dadozy moa izy iraisantsika ihany anatin'le izy hoe aiza le teriny fahamarinany zay le base fiangonana hébreu ve samy fiangonana katolika raha ohatra ka baboko ataoko ngezangeza kokoa dia kristiana satria ao anatin'ny kristiana dia ny katolika no isan'ny voya zay kristianisme zay ateto amin'izao tontolo zao mbola manao ny fanazavana araka amesahako teo dia hoe ny fivavahana hébreu ny baiboly aza zay ampiasaitsika dia tamin'ny teny hébreu no nomena tamin'ny voalohany ary zay voasoratra tao anatin'izany baiboly tamin'ny teny hébreu zany ihany no resahana teo hoe mifindra indray maka tao amin'ny testamenta taloha dia lay nomena ny Israela ihany no mifindra nakao anatin'izay zavatra zay rehefa tonga tokoa no masiara iza nametrano ny fahamarinana aiza ny fahamarinana dia miresaka eto iralasa olona ny resahantsika teo hoe ahoana inona ny antony namonjena jentrisa dia hoe ampialina an'ireo Israelita fa ao Israely ny Israelita amin'ny tena tompony fivavahana ary ny Israelita nomena an'izany ateny abdily zany ho atidiny ho jerentsika izay diteny zay fa alohan'ny jerentsika an'izay dia noho ny fanazavana ny Romana toko faha 1 izay efa nomeko teo andiny fa 5 fa raha ny fanariana azy ny fampiavana zao tontolo zao so fitsanganana maty zany fandraisana azy zany hoe efa naminany zany ny rarasa olona ato amin'ny Romana toko faha 1 fa ho avy ny verena ny Israela indray hitsangana indray io fivavahana Israela io ary amin'ny vanim-potoana hitsanganany dia ho avy ny fitsanganana maty mazava zany tsy ho tonga mihitsy ny fitsanganana maty raha tsy miverina ny fivavahana Israela avy eo vakina le teny fa raha ny fanariana azy ny fampiavana zao tontolo zao tsy ho fitsanganana maty zany fandraisana azy zany izy vanim-potoana ho raisina zany indray ireo Israela reo dia toy izy ampiamo ny fanazavana dia ny fena amby folo ary koa raha kadosy ny santatra dia kadosy koa ny vongany ary raha kadosy ny fakany masina ny andikany kristana le kadosy dia kadosy ny sampany fa raha mitapahana ny sampany sasany ary ianao zay tahaka ny azo oliva maniry azy no natsofoka teo aminy mba iombona ny fakany amenaky ny azo oliva dia aza mirere amin'ny sampany fa raha mirere ianao dia tsy hainao no mitondra ny fakany fa ny fakany no mitondra anao zany hoe ny fivavahana tena izy zany dia ny fivavahana ilay oliva tena izy ny oliva tena izy dia resahana fa le Israely io no mitondra ny fakany ao anatin'ny daholo tsy ranoka rehetrarehetra mamelona ny hazo ary nampitahaina amin'ny hazo oliva manio azy ireo jentilisa ho atsofoka ao anatin'ny fivavahana Israela io raha misy jentilisa tafatsofoka dia zao ny zavatra misy rehefa alaina io dia tsy mahazo mifoka zavatra hafa aveko tsy mahazo mifoka zavatra hafa fa lay menaka le hazo oliva tena izy no tsy maintsy trohany raha zavaina zany dia zao raha misy olona hivavaka manerana amin'izao tontolo zao dia tsy maintsy izay zavatra mifohan'le Israelita mifohany raha izay faharoa raha misy olona hivavaka manerana amin'izao tontolo zao dia tsy maintsy mikambana amin'ny Israely fa tsy afaka mandeha ho azy raha hoarina raha atao sary manao sary an-tsaina atsika hoe misy hazo oliva tena izy eto anilany ary misy hazo oliva maniry ho azy
eto amin'ny ilany lay hazo oliva tena izy a dia atsony ny baiboly na ny sefer hoe Israela io hazo oliva tena izy io, fa le hazo oliva maniry azy ireo jentilisa mba te hivavaka. Ny atao jentilisa dia ireo fafirenena. Dia izao zavatra misy tapahana eo amin'ny toerany, tapahana eo amin'ny toerany ilay hazo oliva maniry azy dia atsofoka amin'ilay hazo oliva tena izy. Noho izany nizaniza mitondra fivavahana, naizanaiza misy fivavahana ka tsy mahay amin'ny Israely dia fivavahana diso, fivavahana sandoka, ary tsy misy afa firenena afaka manangana fivavahana amin'ny anarany sy amin'ny fomba. Fa averiko izy voalohany tsy maintsy mimenaka ny hazo olivan'ny Israely no mitrohany, ary manarakaraka tsy maintsy tapahana eo amin'ny toerany izany hazo oliva izany dia apetaka amin'ny hazo oliva tena izy. Dia tsy iza fa ny fivavahana Israely. Manomboka mampiditra aiza ho aiza no itoeran'ny fahamarinana ao amin'ny fivavahana Israely ry mpiaino zay no fivavahana tena izy. Aveo na iza hivavaka dia tsy maintsy tapahana hiala eo amin'ny toerany dia atsofoka ao amin'ny fivavahana Israely. Tapeko hatreo ny anazy satria mba tapitra anjely. Araka ny lazaiko teo a dia efa hatrany amin'ny faminaniana zany no teny faminaniana hoe ilay zaza teraka nitatra an'ilay a fanjakan'i Davida. Ilay fanjakan'i Davida ilay resahantsika teo a ilay hoe ka hébreu zany. Zay no nadika amin'ny teny grika izay lasa hoe eklizia na eglizy na norenan'i Jesosy Kristy azay eglizy zay a na zay Mesia zay a dia ao Matio a toko fa 9 ny 20 fa 7. Eto aloha zany tsisy manohatra mihitsy zany eto satria na any amin'ny Joany toko fa 4 zany dia miteny mazava tsara mihitsy hoe avy amin'ny Josy a ny famonjeny, avy amin'ny Josy a ny famonjeny. Zay zany nandronan'i Jesosy Kristy ny eglizy zany dia teo amin'ireo zany mpihira apôstôly zany zao olona tao amin'ny Israely, olona Josy zany zany ireo apôstôly ireo olona tao amin'ny Josy. Fa raha mijerentsika ny an'ilay a Salamy 100 niresaka an'ilay fanjakan'ny Mesia dia na voalaza ny Salamy 100 miatomboka ao a Jerosalema ny fanjakany ilay Mesia ary mitatra any amin'ny fahavalony zay hafa firenena. Zay ny resahany any ary miresaka ary moa ny Salamy 100 eo any hoe sady mpanjaka ny Mesia no mpisorona araka ny fombany Melkisedeka. Dia tonga zany Mesia tsy maintsy manjaka izy ary ny fanjakany dia voalaza tany amin'ny famena fa tsy maintsy nanomboka tamin'ny premier siècle. Ary zay no mahatonga profo mazava be fa efa eo fanjakan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny premier siècle ary ny fanalahidiny dia menany Piera ao Matio toko fa 9 ny 9 fa raha mijerentsika ao amin'ny testamenta vaovao raha tonga ny Mesia mifidy olona zany izy tatsika tsara tany amin'ny testamenta taloha tamin'ireo kaly hébreu reo zany tamin'ireo fiangonan'Andriamanitra teo amin'ny Israely reo. Reo Israely manko fiangonan'Andriamanitra voalohany zany izay tarina moa zany ilay fanjakan'i Davida. Fa nisy zany tao olona zany nametrahan'Andriamanitra fahefana mba hampianatra an'ireo vahoaka reo. Nisy tao zao na tratratsika taty amin'ny testamenta zao nisy hoe mpampiana-dalàna, nisy mpisorona ihany koa hatrany amin'ny testamenta taloha, nisy mpitsara, misy olona 70 zao tao. Ary reo dia avy amin'ny foko 12 Israely. Fa rehefa tonga Jesosy aty amin'ny fanekena vaovao hitantsika tsara fa be da be maro be re Josy izay tsy nino mahamesia anazy tsy nanaiky ho anjakany tamin'izy tonga dia ty ary teo no safidianan'i Jesosy Kristy ilay apôstôly 12 tahaka ny foko 12 ny Israely nandronany an'izay fiangonana na eglizy zay antarany an'izay fanjakan'Andriamanitra araka ny faminaniana tany amin'ny Isaia toko fa 7. Zany hoe miteny eo soratra masina ny Efeziana any toko fa 5 dia miteny hoe tsika ozy izy ny eglizy ozy izy dia Jesosy Kristy lohany. Ary any Korintana voalohany toko fa 12 dia miteny fa tsika kristianina ratsambatana ao amin'izay eglizy zay. Fa nefany ao amin'ny eglizy io nefany ireo vahoaka an'Andriamanitra eo dia tahaka ny tany amin'ny testamenta taloha any dia nametrahan'Andriamanitra olona tao mba hiara-iasa aminy anitatra an'izay fanjakana zay. Zany ao anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra zany ao anatin'ilay eglizy ao Jesosy Kristy manjaka ary ihany koa
rehefa niakaratany amin'ny raha izy aloha niakarana anankiray dia nanendro olona izy mba hiara-iasa aminy satria tsy maintsy hitarina ilay fanjakana hitarina any hafa firenena araka ny lazainy izy itoko fa 6 hoe ho fahazavana ho an'ny firenena izy zay mahatonga Jesosy miteny amin'ireo apôstôly ireo hoe ianareo fanasany tany ao Mateo 5 ianareo fahazavana zao tontolo zao tsy aza felina tahaka ny tanàna miorina tapitra ny bohatra ary ireo kristiany ireo mijora fahazavana eo amin'ny hafa firenena ray nanorona ny eglizy ny Jesosy Kristy meny amin'ny Pierre apôstôly no fanalahidin'ny fanjakana lanitra fa raha mbola mijery ihany koa tsika any amin'ny Joany na Jaune toko 1:20 ny 5:10 hatramin'ny 7:10 dia io Pierre io any mbola men'ilay Mesia mission mba ho mpiandrondro ireo mba mamakitsika eny Joany toko 10 dia hitantsika fa le Mesia no mpiandrondry araka voalaza tany amin'ny faminanena ihany koa moa zaho zo mpiandrondro tsara ary mpiandrondro mafony aina ho an'ny ondrony fa rehefa ny Joany na Jaune toko 1:20 dia nomeny Jesosy amin'ny Pierre ihany izay iraka mampiandrondro zay afaka vatsitsika rehefa avy eo any Joany any amin'ny toko 1:20 zany hoe reo apôstôly naman'ireo zany mpiandrondro ihany kosa miteny any amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 Paoly apôstôly hoe izy koa mananatra an'ireo mpiandrondro ireo fa reo apôstôly hoe mpiandrondro ihany koa fa i Pierre apôstôly nasainy Jesosy amana an'ireo mpiandrondro izay apôstôly naman'ireo ary mbola manamafy an'izany any amin'ny Luka toko 2:20 ny 2:30 hatramin'ny 4:30 mais Jesosy mission manokana mihitsy zany Pierre hiasa ao amin'io eglizy io olohany amin'ireo apôstôly ireo zany hoe Jesosy lohan'ny eglizy ary Jesosy manjaka ao amin'ny eglizy ao amin'ny ankonan'Andriamanitra fa Pierre apôstôly ny safidiny mba voalohany amin'ny apôstôly ary me mission manokana ao amin'ireo apôstôly ireo sady miheno ihany no miezaka mandrika an'ilay izy hatreto mbola mandrisika ami'io zany sy manisika i rahaladadozy hoe Pierre no nomena lakile izy no tokony mitondra ny fiangonana sy zany Pierre zany hoe Israelita ilay nafantatsika rehetrarehetra zany Hébreo zany petraka atao Israely zany ary tsy Pierre zany ny anarany fa Kefasy na Kefa fa teny grika navanika teny frantsay no gasina ny teny hoe Pierre vato fa Kefa izy amin'ny teny Hébreo zany hoe nadikadika teo fotsiny ny anaran'ilay olona zany fa Hébreo zany Peter zany Pierre zany Hébreo zany araka nambarako teo dia hoe ny Hébreo no tompon'ny fivavahana napendrika eto ny avodrindra ny fivavahana dia avy eo rehefa tonga mpamonjy dia ohatry ny nangingina ny Hébreo rehefa nangingina ny Hébreo dia ohatsy izy raha lasa olona hoe mba hampiamina nireo rahalahiko dia zao andeha aloha akanakely averiko zay teny zay ho azavaiko se rehefa hoe akanakely ny any Jentilisa mba hampiamina ampifoan'ireo Israelita zay tena tompony fivavahana tsara ho fantatra mpivavaka rehetrarehetra ary ny zavatra saika eo avoakako androany dia betsaka amin'ireo mpitondra fivavahana no tsy mahazaka azy zany nefa mifahamarinana toizako vakteny ho an'ireo Jentilisa zay nanaovana lasa olona asa dia ozy izy 20 aza mirere amin'ny sampany fa raha mirere anao tsy anao no mitondra ny fakany fa ny fakany mitondra anao iza le sampany teny eny le Israelita le eto amin'ny hazo ariva tena izy indraindray Jentilisa rehefa mbafonjena kely alefa mivavaka dia mirere anay ny fivavahana anao maniny tsy anao no mitondra ny fakany fa ny Israelita mitondra ny fakany inao azy asola hoe hazo oliva manio azy ary no tapahana eo amin'ny toeranao raha vao tsy mety miala amin'ny toeranao ianao anatina ny Israely dia tsy ao anatin'ny rafitra ny famonjena raha vao tsy mety miala amin'ny toeranao ianao zany hoe le fivavahana jorona io hoe zay natsanga ny bisopy ihany zay natsanga ny Cohen ihany zay raha vao fivavahana ka tsy miraikitra amin'le ao Israely tsy mifoka ilay menaky ny hazo oliva tena izy dia fivavahana tsy izy zany fa hazo oliva manio azy fa tsy maintsy tapahana ialy amin'le toerana dia atsofoka eo amin'ilay hazo oliva tena izy ifoka n'ilay menaka ka tsy ilaina mirere hoe za koa mba nitapahana dia natsofoka koa fa zao ny zavatra misy io lantsana io sampana io no mitondra an'ilay iza le sampana ny Israelita noho izany no debat androany hoe avy aiza ny famonjeny aiza ny fahamarinana mipetraka dia mipetraka aty amboloany dia mba mametraka hoe ao amin'ny Israelina ny fahamarinana eo izay toeran'ny Israelita ny fahamarinana fa raha misy fivavahana hafa mitsangana ka mieritreritra fa eo amin'ny toerany misy ny fahamarinana dia fivavahana samboka zany tsy izany no miteny an'izany fa hiarasa olona tsy izany no miteny an'izany fa hiarasa olona
ato anatiny tia Romanina toko faraiky ambin'ny folo ty dia toy izy andiny sivy ambin'ny folo. Ianao ana hoe tapahana tao any sasana anatsofohana anahy tsy maintsy anazavan'izay raha natadozy rehefa avy eo hoe nisy vanimpotoanany novonjena jentrisy. Marina zany efa namea teny atao zaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo sy ny raiky ambin'ny folo hoe zay rehetra nandray anazy dia meniero tonga zanaky ny avodrindra. Nisy fotoana lavy tamin'ny vato masolafaka ny zanak'Israely. Nisy fotoana tsy nino masiaha ny zanak'Israely, tsy izy rehetrarehetra ny idirantsika lala zay fanazavan'izay rehefa avy eo, tsy izy rehetrarehetra fa nisy ampahan'olona vitsy teo. Dia zao reo ampahan'olona vitsy ireo ilay antsoina hoe tao no tapahana teo amin'ilay hazo oliva tena izy. Dia eo amin'ny plasin'io hazo oliva tena izy eo amin'ny tao io ihany no azo anatsofohana jentrisy. Dia aza mirerera jentrisy fa tsy ianao no mitondra n'ilay fakany fa reo tao tena izy reo Israelita reo no mitondra ny fakany. Ny fivavahana zany arak'izany fanazavana zany dia fototra ao amin'ny Israely. Aza ivavaka dia tsy maintsy miray amin'ny Israely. Aza fohan'ireo no tsy maintsy fohana. Tsy afaka manana fotom-pampianarana hafa, tsy afaka manana mpitarika hafa, tsy afaka manana fomba fijery hafa, tsy afaka manana fiangonana hafa ny hafa firenena, fa tsy maintsy ao amin'ny Israela ny fototra ipetrahana idirana. Dia ataontsika sary le izy ty zany misy hazo anankiray dia ity misy hazo anankiray sao dia tsy tangamy anazy atao hitany sary. Dia nitapahana nytao tamin'ity hazo anankiray ity izay antsoina hoe hazo oliva manio azy. Zany hoe eo amin'izay toerana jentrisa zany ka te hivavaka izy dia tsy afaka mijanona eo izy na eo izy mamonina fotom-pampianarana fa tsy maintsy tapahana dia ampiraisina amin'ity ity le zavatoza resava. Rehefa tapahana ny tao raheto dia iny ihany ny azo ampidirina anankiray aketo. Ka arakaraky nisan'ny tao tapaka eto no tao azo araina viato. Somary valekely vetivekely izy raha laha teo hoe ny anaran'ny pera zany hoe teny grika zany fa kefasy ny tena anarany fa ny tena marina kokoa ary mbola tsy kefasy ihany ny tena anarany fa mbola Simona fa ilay Mesia mihitsy ilay Jesoa na Yesoa mihitsy ozy ny sasany izy mihitsy nanova ny anarany Simona ho lasa kefasy. Hitantsika zany any amin'ny Joanina na any amin'ny Jauna ny any amin'ny toko voalohany ny andininy fahaefapolo. I André rahalahy Simona Pierre no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny teny Joany ka nanaraka an Jesoa. Ary ny olona voalohany eo taminy dia Simona rahalahy ka nilazay hoe efa hitanay ilay Mesia zany ilay Kristy voaositra raha adika. Dia nety nakany an Jesoa ka no nijery azy Jesoa dia nanao hoe ianao Simona zanaky Joany. Io zany le tena anaran'ny Pierre io. Zay tena anarany ianao Simona zanaky Joany. Atao hoe kefasy ianao izany hoe Pierre na vato. Zany hoe le anarany hoe Simona zany dia Jesoa mihitsy ny nanovana azy ho lasa hoe kefasy izay midika hoe vato na Pierre avy amin'ny teny grika araka teneny teo. Zany hoe Jesoa mihitsy zany rahalahy nanova ny anarany Simona ho lasa kefasy. Ary tokony ampieritreritra antsika hoe inona moa ny antony nanovan'ilay Mesia ny anarany Simona ho lasa kefasy. Fa raha mijery zao tsika na manomboka any Abrahama arany zay koa nge tena anarany fa no mifanekena ataon'Andriamanitra taminy. Abrahama tena anarany fa novainy hoe Abraham saiko any Jenesy na Genesis toko 7 dia novaina ny anarany. Jerevantsika koa zao ohatra Jakoba koa ny tena anarany zafikely fa ahoana izy natao Israely any koa ny anarany. Ny anarany zany hoe be da be zany Andriamanitra zany tsy manana foana araka rehefa nilazaiko moa hoe ilay Mesia dia izy Andriamanitra mihitsy nidina anatanteraka amin'ny mission an'izay Mesia zay. Ary tsy manana foana Andriamanitra raha manova ny anarany Simona ho lasa kefasy fa misy antony zany eo zay tokony hatonga sainantsika. Ary eto amin'ity Joany toko voalohany ity dia Simona no niona tamin'i Jesoa voalohany. Kanefa ny any Matthieu zao Matthieu toko 10 ny andininy voalohany Matthieu zany isan'ny apôstôly fa Matthieu no miaiky hoe i Pierre no voalohany amin'ny apôstôly nefa tsy izy akory no natsony Jesoa voalohany. Fa inona zany ny antony dia zay hitantsika ny Matthieu toko 9 izay nanoronan Jesoa Kristy ny eglizy zay ary meny mission manokana mba zay amanany mpianatra zay ao amin'ny Luka toko 2:20 sy ny andininy fa 2:30. Raha mijery tsika lerantsika moa fohy fa afaka mandray noty tsika dia ampitao any amin'ny Isaia toko
any amin'ny Isaia toko faharoa amby roapolo ny andiny faharoa amby roapolo dia atao an'io Matthieu toko fahina ambin'ny folo andiny fahina ambin'ny folo io fa misy natao hoe type biblika ao. Izany tiako lazaina zany dia ohatr'izao raha Jesosy zany ny mpanjaka tonga anjaka manjaka ao an'ilay vahoaka an'Andriamanitra ao amin'ny eglizy fa rehefa hiakatra any amin'ny ray izy anatanteraka voalaza salamy 110 dia naneraka ny Pierre izy mba amrelana zay ny eglizy zay sy amahana zay olo zay andiby any Jesosy zay satria ny eglizy manko ny eglizy ilay vahoaka an'Andriamanitra ny eglizy manko ny rahana mba apiditra ny olona rehetra apiditra ny hafa firenena zany ao an'ilay fanjakan'Andriamanitra zay le teneny misy manko le olona tsy mahalala efa manjaka Jesosy ka zay fa tsy manjaka nefa ny Joana toko fahatelo dia miteny raha tsy averina ateraka indray ianareo dia tsy ahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary zay nandrahana an'ireo apôstôly reo aniraka an'ireo mba hanao batenin'olona hidirana amin'izay fanjakan'Andriamanitra zay zany averina ateraka indray zany dia miditra ao zay fanjakan'Andriamanitra ahitanao an'izay fanjakan'Andriamanitra zay Jesosy Kristy manjaka ao aminao torinao amin'ny firenena rehetra zany lay filazantsara mamesian'i Jesosy dia avy eo ihany koa nefa naraka faminana misy namana nanontany hoe ahoana mahakasika an'ilay Daniel toko fafito fa raha mijery antsika ao amin'ny famin'ny Daniel toko fafito io any dia misy miresaka ao fa ao anatin'ilay fanjakan'ny empire romanina zay hoariny amin'ny biby misy amin'ny Daniel toko fafito fa ao anatin'io dia misy an'ilay fanjakan'ny olo-masina izay efa nanomboka tamin'ny premier siècle mbola manamaka zany Daniel toko faharoa efa nanomboka tamin'ny premier siècle tompoka ny fanjakan'ny Mesia Jesosy manjaka ao ary naneraka amin'ny Pierre izy mba andiby anazy hitantsika ny andika toko faharoa amby roapolo teo fa jerevantsika manaraka zay aloha zany mahatonga an'le fiangonana nataon'ireo mpianatry ny apôstôly reo hoe katôlika ina moa dikany teny hoe katôlika dikany teny hoe katôlika dia avy amin'ny katolikosy manko io katolikosy izay mitika hoe universel na hoe maneran-tany na ihany koa hoe natao ho an'ny rehetra satria ilay fanjakan'ilay Mesia izay natongavany dia natao an'ny olombelona rehetra zany hoe tsy natao an'ny jiso reny ihany fa natao ho an'ny olombelona rehetra ary marina le lazain'ny namana tato sy le lazain'ny Joana toko fahaefatra avy amin'ny jiso ny famonjena ary idirantsika avy eo tantara hoe ahoana zany rehefa naorina l'eglizy nakaiza le jiosy ary ina ny zavatra mitranga teo dia ary ahoana aiza zany ny ndimon'ireo apôstôly reo dingatsika avy eo ok mahafinaritra anahy napiditra le Daniel sika satria zay mihitsy fototra ny zavatra resahako androany fa rehefa avy eo resaka azy fa anoy aloha zaho amin'ny Romanina 11 ny Romanina 11 dia resahako teo hoe ampialina ny jiosy ary misy le hazo aliva anankiroa ao anatin'le izy ny hazo aliva maniry azy sy le hazo aliva tena izy tapahana le hazo aliva maniry azy tsy afaka mijoro eo amin'ny toerany iaho fa tsy maintsy tapahana iarina eo amin'ny toerany dia hitsofoka anakaiky ny Israely tadidio tsara fa zany hevitra ny teny hoe ianareo izay lavitra taloha dia efa nampanakekena nampanakekena ny tena fivavahana mamy le fivavahana Israely raha miresaky raha-dadozy hoe Kefasy Petere Simona mivana Kefasy zay mihitsy le izy mbola Hebreo daholo zany rehefa mbola miresaka ny Kefasy izy dia fonona Hebreo no tondra fivavahana ao anatin'izany zavatra zany ka raha resahana eto anatin'izy dia miverina mateto amin'ny Romanina 11 hoe tapahana dia tsy maintsy mitsofoka ato anatin'ny fivavahana Israel ary mifokan'le menaky ny Israelita tsy afaka mitondra fonona hafa tsy afaka mitondra fijery hafa fa zay fijerin'ny Israel zany hoe ny fihinana dia zay eritreretin'ny Israelita fa fihinana voaresaka ao anatin'ny sefera ny tokony fihinana ny fomba na ny fitafy na ny fisainana dia zay zavatra hitan'ny Israel ao anatiny ao zay le menaky ny hazo aliva dia zay tsy maintsy troana fa tsy afaka mitroka fomba fijery hafa mihitsy isika fa tsy maintsy manaraka an'izay zavatra zay apôstôly Jesy tia miresaky ty iralapôly na Saoly ity miresaky ty ary ty tena zavatoza zavatra resahako teo hoe arakaraky ny isan'ilay eto no afaka ampidirina anatin'ny Jesy noho izany miresaka an'izay mieno amin'izao fampianaran'izao rehetrarehetra na iza fa raha tara ny fidirana mitsofoka ao anatin'ny fivavahana Israely dia taraiky ianao very mandrakizay fa tsy afaka mijoro any akafa misy ny olona hafa anankiray ary tadidio fa arakaraky ny isan'ny Israelita very ny olona azo vonjena tsy zany no miteny an'izany fa ny Romanina 11 verenako vakina le izy aza mirery andimy fahavalambin'ny folo sy manaraka aza mirere amin'ny sampany fa raha mirere ianao tsy ianao no mitondra ny fakany fa ny faka no mitondra anao ary ianao manao hoe nitapahana ny sampany sasany anatsofohana na mariny zany sasany
io amin'izay le sasany resava tsy izy rehetra fa ny sasany andoajerentsika ry amin'ny andiny voalohany ary io romanina io zao ny voasoratra satria tsy maintsy resaka an'izay datozy hoe nivonjena ny afa-firenena ny atonga dia efa nampidiko sady hoe fiovana israelita ho izy fa ny afa-firenena tsy maintsy mitsofoka ao anaty fiovana israelita dia hoy za romanina 11 andiny voalohany hoy za sao dia nariny ero iny maniny olona le hoe rehefa tonga masiara dia afaka nitra jentrisy tsy maintsy ho avy amin'izay izy satria somary mbola taraiky eto amin'le kefasomena lakile izy zao dia hoe sao dia nariny avodindra ary ny olona dia ozy izy sanatria zany nyteny atao sanatria dia mitovitovy amin'ny hoe manambady ava zavatra tsy hipotra mihitsy sanatiavina zany ny avodindra raha nary ny olona zareo nareo tsara ny ty amin'ny resaka fanekena vaovao irahadatozy dia toa retsy foako ny ty amin'ny Jérémia 31 Jérémia 31 efa lasa lobe fa izy mbola taraiky ariarinary dia ilaina maharaka tsara tsika ao anatin'izy aiza ny fivavahana marina ao Israely ny Israelita no tokony fivavahana ary tsy maintsy manaraka amin'ny finoana Israelita izy mbola rehetrarehetra hivavaka Jérémia 31 indro avy ny andro iny avodrina zay alao fanekena vao amin'ny taran'ny Israely sy ny taranaka Joda voalohany aloha ny fanekena vaovao dia ho an'ny taranaka Israely sy taranaka Joda be dia be no miteny hoe fanekena vaovao dia ho an'ny jentrisy amin'ny fanekena vaovao lainy zany fampianarany diso zany iza no teny anareo an'izany sao dia mamorona baiboly hafa ny fanekena vaovao Jérémia 31 indro ny avy ny andro hoy ny avodrindra anaovao fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy ny taranaka Joda sao dia tsy mahay mamaky teny le mpitondra fivavahanareo ary sao dia tsy fatany le rafitra le zavatra ao anatin'le sefera manarakaraka dia mitoy a nefa tsaraka amin'ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny avy tantanako azo mitondra azo voaka avy tany amin'ny tany Egypta fa izy ireny mivady teto amin'ny fanekena fa zao mivadiny hoy ny avodrindra fa zao ny fanekena ataoko zao ny fanekena ataoko amin'ny taranaka Israely raha efa afaka zany andro zany taranaka Israely anaovana le fanekena ataoko an-tsainy lalako sady osy ratako ampony za ivavahany ary izy oloko arsano tsy ampianatra amin'ny namany avy sy ny rahalahy avy izy manao hoe malalany avodrindra fa samy alala avokoa izy rehetrarehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra eo avelako ny heliny atsitsaroko fotsony ny fahotana hoe naniny avodrindra ve ny olona sanatria zany ny olona nanaovana fanekena vaovao sanatria zany ary ambanimbany dia zao ny teneny andiny fa 5:30 tapitra aloha ny anjarako fa toizako rehefa aveo vakiteny namana mevasera sy namana isany tsy hoe zany taraiky fa ny zavatra azavainao a zavatra tokony azavaiko ary zavatra ekeko amiko zany hoe ianao zany manampy anazy efa nazavatra izy zavatra tokony azavaiko zay zaraka anao manazava zany a zavatra inoko zany a ary tsy manohatra an'izany a fa ny zavatra tiako apita ami'retikeny rety dia hoe araka ny faminaniana dia rehefa tonga ny Mesia dia tsy maintsy manjaka izy a ary a fanjakany a mitomboka amin'ny premier siècle aina norenan'ny eglizy a mba antarany an'izay a fanjakan'Andriamanitra araka lazain'ny Isaia toko fasivy a ny fadiny a sy faheniny mino anao fa eo manjaka amin'ny Mesia mino anao fa eo fanjakan'Andriamanitra ary aiza le fanjakan'Andriamanitra zany raha eo dia zay mahatonga namana pirofo sady hoan'ny namana sasany ihany koa hoe efa eo le fanjakan'Andriamanitra ary manjaka Kristy ao amin'ny eglizy izay naorina tsy maintsy azavaina zany zay mba hazavahan'ny olona rehetra no fanazavana zany fa zao manko ny tsara fantatritsika za zany tsy manohitra mihitsy hoe tsy ava mijiosy ny famonjena na hoe resaka hebreo rehetra lesahany teo ekeko daholo zany fa zao ny tsara fantatritsika zany Andriamanitra zany a tsy misy hoe révélation hafa zany ny taon'ny testamenta taloha dia révélation hafa zany a nolazain'ny eglizy ao amin'ny eglizy katolika fa révélation anankiray ihany reo a zay a tany amin'ny testamenta taloha tany amin'ny faminaniana no mitoy a aty amin'ny fanekena vaovao na aty amin'ny testamenta vaovao tsy misy hoe misy anankiray zany ray josy dia ray kristianina fa anankiray ihany zany reo araka nylazainy teo a le romanina tany amin'ny azo olivany averimbenina efa intelo teo a zavatra ekeko daholo zany zany dia manarakaraka an'izay a zao zany tsara fantatritsika zay moa hoe jodaisme moa le tamin'ireo jodamako le mpanjaka moa zany tamin'izany dia natsona hoe jiosy izy a le fanjakan'Andriamanitra zany fony izy a tao amin'ny testamenta taloha mbola nanodidina teo amin'ny reo jiosy reo fotsiny zany fa rehefa nitarina kosa le fanjakana araka le mission an'le Mesia hitarina amin'ny firenena rehetra natao an'ny olona rehetra
dia izay natonga anazy antsoina hoe katolika. Ary ny tena marina ilay katolika tsy anaram-piangonana fa mpamaropetra, zany hoe amaritana n'ilay fanjakan'Andriamanitra, zany hoe maneran-tany ilay fanjakan'Andriamanitra, atao an'ny olona rehetra ilay fanjakan'Andriamanitra, satria ilay fanjakan'Andriamanitra dia amin'ny eglizy. Ina ilay eglizy? Tovan'ilay kalina sy ilay ekleziana zavaka tamin'ny voalohany teo ilay vahoakan'Andriamanitra. Dia manarakaraka an'izay ny soratra masina zany dia manam-pirofo fa nisy foana ny zay hoe rafitra zany tahaka ny siny hoe rafitra tany amin'ny testamenta taloha tany ireo vahoaka Israely reo, dia misy tahaka izay ihany foana koa aty amin'ny eglizy izay naoriny Jesosy Kristy. Izay fa lazaiko teo ilay mahakasika ny pera izay nisafidian'i Jesosy Kristy manokana, ary ny apôstôly miantso anazy voalohany amin'ny apôstôly izy. Ary izy nasain'i Jesosy Kristy anamafy ny finoan'ny rahalahiny. Afaka jerentsika ao amin'ny Luka toko faharoa amby roapolo ny andininy faharoa amby telopolo. Teo daholo zany le mpianatra niaraka ny sakafo tamin'i Jesosy. Ino Satana izy mikororoaka anareo tahaka ny vary, miantso ny apôstôly, fa izaho kosa hivavaka hoaninao miantso amin'ny pera mba tsy ho lavo ny finoanao, fa rehefa mibebaka ianao miantso an'izy le andahiny telo dia mafisony ny rahalahinao. Zany pera zany mena mission anamafy ny finoan'ireo rahalahin'ireo ao Loka toko fa roa amby roapolo. Pera zany mena mission amana an'ireo on'ireo ao an-joany toko fa raiky amby roapolo. Pera zany mena ny pera zany fanalidany fanjakan'Andriamanitra, anitarana an'izay fanjakan'Andriamanitra izay ao amin'ny Matteo toko fa 9 na 7. Fa nisy foana ao an'ny succession apostolique. Raha tsy teo ntsony ary zany pera, raha tsy teo ntsony ireo apôstôly ireo, satria tsara ho fantatsika raha mijery antsika ny asan'ny apôstôly zao toko fahafito zao tamin'ny etelina zao na Stefana zao re manontoro tembon'ny Jesosy nanapirofo hoe efa iny Jesosy iny le Mesia, nanapirofo an'izay etelina. Dia tsy nanaiky moa rehefa zakan'ilay Jesosy ilay izy dia vonomoa Stefana tamin'izay. Dia tamin'izay zao iny Stefana zao tamin'izany mifidy diaka ireo apôstôly ireo zany, arakaraka ny dikateny moa zany io, fa ny dikateny anao diakana tsy haiko ny dikateny any aminareo moa zany ao amin'ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko fahenina zany. Dia hatramin'ny eglizy voalohany hatramin'ny misy iny koa zany arakaraka misy rafitra ao dia nisy pretra foana tamin'izany, nisy pretra tamin'izany. Hitantsika zany ny asan'ny apôstôly toko 10 ny andininy fa roa amby roapolo any amin'ny pera voalohany na pera voalohany toko 5 ny andininy voalohany hatramin'ny 12 any an-Jakoba toko 5 ny andininy fa 14. Nisy eveka ihany koa tamin'izany, afaka jerevantsika ihany koa na amin'ny baibolitsika ny Filipiana toko voalohany andininy voalohany, Timoty voalohany toko 7 ny andininy faharoa. Ary zao voalaza ao amin'ny Korintiana voalohany toko 12 ao amin'ny 9 ao amin'ny eglizy dia izao ny nandaharan'Andriamanitra ny sasany: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, ary ny nahazo fanomezana no fanagana sy ny sisa afaka jerevantsika zany fa misy rafitra ao amin'ny eglizy. Toy izy antsika avy eo succession apôstôlika tao amin'ny tantaran'ny eglizy naoriny Mesia io. Alohan'ny tenenanao kely eto zany nareo samy milaza hoe enazy marina, enazy marina, inona zany tsy mampitambatra an'ilay izy tsiratsiratsiatra izy mety olareo ihany nefa maninona ny sitona matamin'ny anazy nefa hoe zay hoanyo resaka ia tapaka teo amin'ny vaky teny indro avy ny andro no fanekena vaovao sy amin'ny taranaka Isaia sy taranaka Joda, zany hoe ny taranaka Israela sy ny taranaka Joda no nanaovana lay fanekena vaovao fa tsy ny hafa firenena. Noho izany zany ao lay teny eo anatin'ny fanekena vaovao, ao lay fivavahana ho an'ny Israela sy ny Joda. Fa eo ny andininy fahadimy amby telopolo dia tiako marihana kely ao anatin'izay fanekena vaovao zay dia zao no voasoratra zao lazay ny avodindry zay nanome ny masoandro ho fanazavana amin'ny atoandro ary ny filahatro ny volana sy mikintana ho fahazavana amin'ny alina zay mampanonja ny rano manonja ka dia mirondroana ny onjany hoy ny avodindry ivavahany maro, izany no anarany. Raha miovy eo an'loka izany filahatra izany hoy ny avodindry dia hitsahatra tsy ho firenena anatrehako mandrakizay kosa ny Israely. Ary zao lazay ny avodindry: raha misy marefy ny lanitra ambony na mahafantatra ny famorenan'ny tany ambany dia izaho kosa anarin'ny Israela rehetra noho izay rehetrarehetra nataony hoy ny avodindry. Rehefa misy marefo zany ny lanitra iny dia ho arina ny Israelita, fa raha mbola tsy voarefy ny olona iny dia tsy very ny Israelita naroviana narovina. Raha misy marefo, raha miova hoe tsy mamonja tsony ranomasina, raha tsy misy volana tsony dia tsisy masoandro, voarefinao ny volana, voarefinao ny fanorenan'ny tany, voarefinao ny lanitra dia ariny avodindra tsy ho firenena ny Israely. Ray zay. Faharoa, ho ariny avodindra tsy olontsony izy nohony amin'ny ataony.
raha somafaka tamin'ny vasomaso afaka tokoa ny israelita tamin'ny andro masiara tonga nariny ve ny olo samatria zany ho sisy ny romanina azy iverina makany am'le romanina azy a hoe samatria zany tsy nariny ny olona tena tsy nanariny olona izy zay ny zavatra resahany ao anaty fanekena vaovao iresahako tsy afaka mitondra fivavahana ny hafa firenena ry namana ajaina tsy afaka mitondra fivavahana ny hafa firenena andiny faharoa amin'ny romanina azy ireo io ma tsy anariny olona zay efa fatany raha teo sa tsy fantatinareo zay lazay ny sirelkadosy ao amin'ny tantarany eli dia rehefa taraina tamin'ny elohim manentiny nameliny israely hoe ry avodrindro efa namonomba amin'aninao sy nangavany inona zany misy biarany altara nangavany altaranao izy ary zarery ny sisy ka mitady ny koa izy tahoana navan'ny elohim anazy za efa niaro 7 arivo lao a zay tsy nandoalika tamin'ny bana dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao izy misy sisy araky ny fifidianana araky ny fahasoavana zany hoe tamin'ny androny masiara tonga zany ny fivavahana rehetrrehetra nieritreretra hoe ho afindra ho an'ny firenekafa satria nisy teny kely nalefa mpamonjy ny teny an'izany rehefa tsy mamoana nareo dia ho afindra ho an'ny firenena hafa ny firazantsara dia zay ny entina voizina entina lasa olona mamaly hoe samatria ny avodrindra raha nandro zay efa fatany raha teo angatsy mbola hitanareo tamin'ny androny eli ozy izy tamin'ny androny eli le nameliny israely hoe avodrindro zarery sisany dia ny avodrindra namaro izy izy hoe misy 7 arivo lasa nafeniko any anaty lavabato any tsy nandoaketa mibany dia tahaka an'izany koa amin'izao andro zao le andro zao oviny tamin'ny andro natongavany masiara le andro zao oviny tamin'ny andro tamin'ny taona 70 tano any raha lasa olona io no mitory zany hoe 40 taona taorina masiara dia nanambara raha lasa olona fa tsy miala tamin'ny israely na ny avodrindra na dia misy miala vitsivitsy amin'ny israelita afaka nanatsofoana tsy ny krista vitsivitsy noho izany ny fivavahana hafa rehetrarehetra mieritreritra ho dimbony apôstôly na mieritreritra ho bisopina izy dia zao zay tsy miditra ny fivavahana israelita dia tsisy ny avodrindra tsy nanariny raha miova ny filahatra ny kintana sy ny volana raha miova ny famonjany ranomasina raha voarefy ny lanitra voarefy ny tany dia miala amin'ny israelita ilaina fantatro ny vavaka rehetrarehetra zany ilaina fantatro tadozy zany zavatra rehetrarehetra zany tsy maintsy fantatritsika zany na kristianina ianao na izy ianao dia zao tsy maintsy miverina ny finoana israelita tonga dia misaoty lavidavitra ao anatin'ilay romanina azy ary amin'ny andininy fahaenina amby roapolo fa tsy tiako tsy fantatrinareo zany zava-nafiny zany raha lafa andreo mihevitra ny tenanareo enjinareo marina fifanisy famafipona ajon'ny israely sasany mandrapiditra ho fafianao jetrisy ary amin'izany dia hovonjena avokoa ny israelita rehetrarehetra araka ny voasoratra hoe hivoaka avy any ziona ny mpanafaka ananany ara-tsy mpanaminy akao avy ay zany mpanafaka no mivoaka avy any ziona sao dia misy ziona any roma sao dia ziona ny anaran'le any roma fa avy any ziona ny mpanafaka ary anafaka izy ny ara-tsy mpanaminy akao tsy avy any roma mpanafaka no mivoaka avy any ziona ary izy asorona ara-tsy mpanahy Jakova mba hovonjena mba hivelo dia jereo tsara ny teniny zava-miafo nyity zavatra resahako aminareo ty raha lao izy izy tsara marianao fa le romanina 11 le naveriny efatra teo toko anankiray zany anatin'ny boky romanina zay ao anatin'ny boky 7 ao anatin'ny testamenta vaovao dia misy tsirery zany ny zavatra voalaza ao ny romanina naverina ny efatra iny araka ny teneko teo hoe ariny merci beaucoup fa tena zay mihitsy naika ao azavaiko satria za tsy manohatra n'izany zavatra lazaina zany naverina mbola averina fa ndimindray eo avy eo tsy manohatra n'izany fa za koa raha anisan'ny manaika zany eto zany tsara ho fantatsika rehetra fa ny eglizy katolika zany dia tsy mampianatra mihitsy hoe narin'Andriamanitra no olona tsisy mampianatra an'izany zareo fampianarana tsy mampianatra an'izany izy fa zay lazainy raha laza mihitsy zay mihitsy ny fampianarana araka le niteneny teo hoe natsofoka tao amin'le jiosy ilay hafa firenena araka ny voalazany faminan'iny zavatra tsisy toeriko zany azonao zavatra tsisy toeriko zany fa ny zavatra lazaiko manaraka zao mbola ao amin'io betabe ny testamenta vaovao koatra romanina zio miteny zao ohatra hitatsika zao ohatra hoe i Paul le nanoratra amin'ny romanina toko faraiky ambin'ny folo zao miteny zao ohatra hoe any Timothée faharoa zao ny toko voalohany andin'ny fahaenina zao dia miresaka fa rehefa teo zany le apôstôly reo dia nisy foana araka le mazaka teo efa nisy
diakra tamin'izany nefa nisy eveka nisy pretra tamin'izany ary mba hitohizan'ny iraka satria mena mission reo apiditra ny olona anatin'ilay fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalany batemy ary ihany koa ampafantatra ny olombelona rehetra le hafa firenena fa efa Jesona Esoa ilay Mesia mba hitohizan'ny iraka nefany dia ahoana nanositra olona reo apôstôly reo mba hanohy an'izay mission zay na tsika ihany dia mijery ny lôzika raha ohatra ve maty reo apôstôly reo zany izy ary zany nampafantatra atsika an'ilay Mesia tsara fatarina voalohany indrindra aloha tamin'izany dia mbola tsy nisy ny boky testamenta vaovao io zay natonga na ny tena ilay tany amin'ny voalohany izy amin'ny fitoerany marina dia ny eglizy ny andry sy fitoerany marina Timoty voalohany toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo io eglizy ihany zay fitoerany marina io no nanangona an'ireo boky izay nameny io testamenta vaovao zay misy romanina toko faha 1 izay vakinao teo io zany hoe Jesosy zany raha tonga toro teny tety tsy niteny izy andana manavoatra boky na hoe tia ny boky fa nampianariny ambavy reo ary nandray ambavy reo apôstôly reo ary reo koa nitory ambava tamin'ireo mpianany ary taty ariana zay reo nanomboka nanoratra taty nanomboka ny taona 50 izay nanoratana ny Tesalônika voalohany sy ratana tamin'izany dia avy eo zay zany mila fantatsika aloha zay fa arakaraka ny teneniko teo an'izay raha maty reo raha tsisy mpandimby reo iza nanohy an'le mission zany zay mahatonga reo nanendry olona nisy ny famonjana ositra tamin'izay be tabe moa verset ny raisiko fa nilera koa kely fa afaka teneniko fotsiny mbola milaza ihany koa zao amin'ny any amin'ny Timoty voalohany ihany koa toko 5 any amin'ny Tito koa dia mbola milaza zay toko voalohany andininy fahadimy fa nisy foana zany ny succession apostolique zany dimbon'ireo apôstôly ary ny dimbon'ireo apôstôly reo ny antsoina hoe père de l'église tsara veo zany mba meny namana mevasera kely hoe taiza io fiangonana Israely razaina io nanomboka tamin'ny premier siècle atrantsika miresaka zao ahoana nataony nantarana an'ilay fanjakan'Andriamanitra araka ny nanondrahan'ny Mesia azy nisy taona be dia be ny adehatra nanomboka premier siècle nisy ny romanina nanenjika ny église tamin'izay nanenjika ny kristianina taiza reo zay olona teneninao reo tamin'ny deuxième siècle be da be na nérésie tamin'izany taiza reo olona israelita reo tamin'izany dia zao manaraka tsara ho fantatsika araka teny teo misy reo père de l'église mpianatra ny apôstôly reo dia misy an'ilay atao hoe Saint Irénée zao Saint Irénée zany tamin'ny deuxième siècle zany izy zay veka tany Lyon zany nandiby an'ireo apôstôly reo zany izy dia io zao mitantara ao amin'ny boky zay soratany zany hoe soratana tamin'ny deuxième siècle loatsia sy soratana tamin'ny taty arina be fa tamin'ny deuxième siècle ary mbola na mpianatry Polycarpe mpianatry Joany apôstôly mivatany dia milaza izy eo amin'ny contre zany hoe misy hérésie be da be fampianaradiso zany mipotra tamin'izany dia anoharany an'ilay fampianaradiso reny dia eo amin'ny contre les hérésies livre 3 chapitre 3 dia mitanisa izy andireo dibon'ireo apôstôly reo nanomboka tamin'ny Perasy Paul izy lazainy ato le vaky teo fa lava be le izy fa zavaiko antsika fotsiny Perasy Paul izy rehefa nandeha nakany Roma nanitana zay fanjakan'Andriamanitra zay dia nandiby any zareo izy nandiby an'ny Pera tao izy lazainy ato ozy izy hoe nisy an'lain tao izy zay lazainy Paul ao amin'ny Timoty faharoa toko faefatra mandihy faraiky amby roapolo dia rehefa tany siècle dibony zany azavaina antsika zay succession apostolique zay tapitra ny lera tapitra izy alohan'ny tenenanao mampatsiahy fotsiny miteny loafy sisinareo dia tapitra ny anjara fitenenanareo zany hoe izao fitinao anatin'izay hoe dia zavatra bebebeka fointimety efa ndimy zay ka ho tapitra efa tokony ho tapitra mantsy rehefa amin'ny efatra ny lolohany dia foana dia rehefa tapitra moa dia zavakely antarapakely tsara voatarina antsika moa zany ny teny zany namana zafaka tamin'izy manko ny anjery saoty zany dia ny teny izy hoe mety tapitra amin'ny telo izy na amin'ny efatra le izy dia zany hoe tapitra amin'ny efatra le izy dia zay natonga le lera natao ohatrany io zany le izy fa ny mivoaka tany no nofendrasana antsika zany hoe mba elo daholo le olona dia tokony nanomboka tamin'ny cible izy fa lasa tamin'ny folo izy vao nanomboka tamin'ny valo sasany dia tamin'ny folo izy vao nanomboka dia ny tenanao za hoe
afaka resanao ve le olona mba hoe tara kely izy izy anao hoe tsy mahina fa za miandraikitra an'izay dia le farananao amin'ny efatra nefa izy hoe amidiny zany izy tamin'ny telo ny resahako ka izy matsy lasa za mafavaraka le olona fa tsy hoe mafana fotsika dia anao zay tiatsika fa tsika manofo dia raha manaraka tsika roatra hoe tady toerana manahirana be arono aza hiditra ny 10 minitra manaraka zao izy dia nefa anao chrono dia mba tenenao le olona hoe mba taratara kely izy dia mekolala anao raha ohatra satria dia antsika mandeha any fa la eo amin'izy dia avy eo anao zany tena le olona mba fa la eo izy dia atao dia afatina ie verina eo amin'ilay romanao zay nateneniny hoe indimafolo ary veriny satria alaina mazava ty zavatra ty hoe inona le fivavahana resahana hoy izy hoe ovonjena avokoa ny israelina rehetrarehetra ty aparany ianao tsara le vaisisa ary amin'izany dia ovonjena avokoa ny israelina rehetra araka ny voasoratra hoe ivoaka vanjona mitanafa amin'izany fa minanina io tamin'ny taona 70 amin'izany aty amin'ny aparany ovonjena daholo ny israelina rehetrarehetra noho izany nikatona riavana ny famonjena ny jery tsy misotsofoka ao anaty fiovana Israely taingana dia aingana dia taraiky any ivelany fa mikatony vonjena daholo eto misy lavadavaka ny tapahana dia arakaraky ny lavaka iny efa tsy toany rehefa mikatony ty vonjena daholo tsisy azo vonjena tsony reto olona reto ka na anglisy na malagasy na frantsay tsy afaka mitsofoka tsony raha vao tsy Israely manana tongony izay milaza hoe hebreo izy satria manana sens izy mbola hiditra foana fa zay miteny hoe zay afa firenena na manangana fivavahana sy miray amin'ny Israely dia veloma ary zany vampotona zany dia zao satria zao no miverina fivavahana Israely io malaza mandeha n'izao tontolo zao io tsy malazalaza ho azy io fa miverina vonjena daholo ny Israelita rehetrarehetra dia mandeha n'izao tontolo zao dia manomboka malaza ny zavatra zany nantany anahy dadosy teo hoe taizy io fiangonana hebreo io ny katolika romanina mihitsy ny mamono an'izy io rehefa jerentsika ny Daniela 7 dia miresaka biby dianak'efatra zay miresahan'ny dadosy teo ary fatany tsara mihitsy hoe lay biby fahaefatra zay atsony Daniela 7 hoe biby mahatsiravina dia ny fanjakana romanina ny fanjakana romanina no mifety amin'ny andro masiara tonga teto ambony tany teo ambany vahoan'ny romanina ny Israelita fa teo ambany vahoan'ny romanina ny Israelita dia zao ny zavatra misy no vonoan'ny romanina no mpamonjy marina fanampian'ny jios sasatsasany kodiposy rehefa vonoan'ny romanina ny mpamonjy dia no vonoan'ny romanina ny apôstôly rehetrarehetra aveko ny romanina ny namono ny apôstôly rehetrarehetra ary rehefa maty ny apôstôly rehetrarehetra dia nyraisin'ny romanina ny fivavahana dia namorona ny antsoina hoe katolika romanina izy dia mody antsoina hoe dimbon'ny apôstôly voaporofo ato anatin'ny sefera be zany zavatra zany ny Daniela 7 dia miresaka hoe isy biby dia anankiray andrava fotoana sy lalàna voaporofo efa mandrava fotoana sy lalàna ny katolika ao amin'ny katesisme katolika dia miresaka tahaka an'izao izy hoe izahay no nanovany sabata ho alahady noho izany zay manaraka n'izany zavatra zany dia manaraka ny didiny eklizy asa mafaka mandany zany namantsika nandrava fotoana sy lalàna le biby ty dia nanangana fivavahana anankiray ary atao anatin'ity fafoiny fotoana dia mamaky ny Daniela 7 isika dia mepita makeo amin'ny 7 sy 7 dia manaiky izy ao anatiny ao hoe fanjakana romanina io bibidy io le bibidy faefatra tsona hoe biby mahatsirava tao anatiny io dia resahany fa nisy tamboka kely anankiray nandrava fotoana sy lalàna tamboka kely niditra teo amin'ny sehatry ny fivavahana zany ny resahana mpanjaka niditra teo amin'ny sehatry ny fivavahana raha mipita makao amin'ny Daniela 7 isika dia zao ny zavatra resahany amin'ny Daniela 7 manomboka eo amin'ny 5 dia manazava izy hoe misy fanjakana grika misy fanjakana mediana sy ny persiana aloha dia avy eo mipita makao ny fanjakana grika dia mipotehany fanjakana grika ilay fanjakana mediana sy ny persiana dia tao anatin'ny fanjakana mediana sy ny persiana io dia zao ny zavatra nisy tao nanao fahavetavetana fandravana izy fahavetavetana fandravana aveko fahavetavetana fandravana mipetraka amin'ny fanontaniana ho an'ny rakobolana rehetrarehetra protestanta ny rakobolana katolika dia samy miteny hoe lay lehilahy taty amin'ny andro grika lay lehilahy taty aloha no nanao an'izany fahavetavetana fandravana zany ahoana kosa ny resahana masiara
ahoana kosa andraisan'ilay Mesia, iza ny manatanteraka an'izany fahavetavetana fandrafana izany. Andao jerentsika ny Matthieu 24. Révélation tiana ny Hébreo namana raha tsy mahalala ny Matthieu 24 teo aiza hoaiza tokoa ny fahavetavetana fandrafana no mipotra. Matthieu 24. Tsara foana moa rehefa miteny zany dia efa tiana pirofano ohatran'ilay farany teo zao hoe mampianatra ny Eglise katolika hoe nanova zay nanova sabata ao alahady dia tsara na asina pirofo fa tsy mitete foana oatra zany, tsisy mampianatra an'izany kabiny aho ary zay le namparitaka an'izany ohatr'izay hoe zay nampianarany katolika fa tsisy mampianatra an'izany aho fa jereva keto mihitsy manko ilay katesisy raha hitako le izy mahakasika azy resaka sabata zay fa tsisy milaza an'izany zany hoe novaina lahady le sabata ary zay netina mitahana be da be ny olona katolika miala katolika satria fitahan'olona hoe mampianatra hoe novaina lahady le sabata, tsisy mampianatra an'izany zany eo naiky zany ary afaka manome pirofo izy avy hoe katesisy ao amin'ny fahafiry milaza an'izay fa tsisy an'izany zany eo. Dia manaraka an'izany ihany koa le ohatran'ny teneniko teo le teneniny teo hoe ny Eglise katolika romana namono ny Hébreo, aiza ny pirofo e aiza ny pirofo fa ndraiky teneny dia nareo zay manaiky fitahana ohatr' zany tsisy pirofo zaza raha miteny raha miteny zao za hoe nisy foana succession apostolique dia za mitondra pirofo mpianatry ny apôstôly mpianatry Polycarpe Saint Irénée père de l'église milaza izy ao amin'ny contre les hérésies ao amin'ny livre 3 chapitre 3 afaka jerevantsika rehetra zany mora hita kely io fa milaza izy nandiby andreo apôstôly zay mena fahefan'ireo les apôtres après avoir fondé cette église de Rome ont remis l'administration à Linus qui est instituant évêque Saint Paul dans sa lettre à Timothée fait mention de cet évêque Linus io le lazainao amin'ny Timothée faharoa toko fahafatran'ny fa raika amby roapolo dia mitenany izy hoe nandiby anazy ao anakile vitany anakile dia nandiby anazy ao Clément vitany Clément dia nandiby anazy ao i Évariste dia nandiby anazy Alexandre nandiby anazy be da be zany nanarana ny tononony ao zany hoe mpianatry ny apôstôly mivatana ny tanisa hoe reto ny fandambiasam-pahefana mitondra ny Eglise dibon'ny pera tamin'ny vanim-potoana zany zay nisy 12 hatramin'ny teo amin'ny androny zany hoe nanoratany an'io zany nanoerana an'ireo fampianaran-diso zany dia izy ny tanisan'ireo dibon'ny apôstôly ireo hatramin'ny teo amin'ny androny ary hatramin'ny 12 ary tsika dia malala daholo fa mitovy foana io misy antony Jesosy natoa nanao natonga mipera ny teny ampera hoe menazy fara dia fanjakan'Andriamanitra misy antony tsy atao foana zany misy antony daholo ireo mission meny Jesosy ny mpianatra ireo ary izay mahatongan'izy ireo misy ndibiny ihany koa ary papa François zay hitantsika amin'izao io ndibin'ny apôstôly asa 267 ngambany izay raha tsy diso ahitsiko avy eo raha tsy diso zany hoe source zany afaka omena source ary efa mivakiko teo le izy fa le katizay tsisy milaza an'izany zany eo fa vakitsika amin'ny ao amin'ny Isaia toko voalohany ny andiny fahaefatra miantsa an'le Israely le tiny matiny be ty za koa ty be an'Israely ary tsy mampianatra mihitsy zay hoe narin'Andriamanitra ny Israely fa faminanina ny tanteraka rahalahy aonao izy andray ilay firenena mpanota vahoaka mavesatreto sy nofo mpanao ratsy taranaka lamorona andao mitompo ianareo mipony jodana nirafira ilay masin'ny Israely sy ny amboa azy dia any amin'ny dikadera any amin'ny toko fahadimy dia miteny izy any andiny fahafito hoe fantaranak'Israely ny tany mboaloko ny tompony tontolo ary ny olona ny Joda ny vola no lalainy itso ny natenena taminy kanjo raha latsaka moseho famarina nateneny kanjo fitarana pahorina no hita tsy mamorona vakeo any Isaia toko fahadimy ny andiny fahafito miteny koa izy eo amin'ny andiny faefatra hoe inona moa mbola natao tokony nataoko amin'ny tambolobo miantsy ny Israely zany io ka tsy nataoko taminy nahoana ny voaloboka ny natenaiko voany kanjo tsy namoa afa-tsy vay marikivy izy zay zany ny lazainy Isaia mahakasika an'ireto vahoaka Israely reto ao amin'ny Isaia toko fahadimy no milaza an'izay fa raha mijerytsika any amin'ny Matthieu toko fa raika amby roapolo any amin'ny Matthieu toko fa raika amby roapolo dia manao fanoharana mitovy amin'io resaka tambolobokeo any ilay Mesia rehefa tonga izy afaka vakitsika lavalava ty fanoharana ataon'i Jesosy ty manomboka eo amin'ny Matthieu toko fa raika amby roapolo ny andiny fa telo amby telopolo hatraty amin'ny andiny fa enina amby efapolo meno fanoharana afako misy lehilahy anankiray mpanolosa anankiray ozy izy zany hoe manao ohatra zany Jesosy eto mila fa eo avakinareo nga mity raha tsy vakinareo ao Matthieu toko fa raika amby roapolo dia jereo eo amin'ny andiny fa sivy amby telopolo
dia le samborona izy ka noentiny tany ivelany tamboloboka ka ny vonoiny haitsika hoe izy ny vonoiny ireo nandiany faefapolo ko rehefa tonga ilay tompony tamboloboka anao ahoana moa izany mpiasa izany aringany tsy anana antra akory izay mpiasa raha tsy fanahy izany hoy ireo taminy ary ny tambolobony dia ofany amin'ny mpiasa hafa dia hoy Jesosy tamin'ny andiny faharoa amby efapolo tsy mbola vakina rehefa soratra masina hoe ny vatina ry amin'ny mpanotrana tonga vaty fehizora asa vitan'ny tompo zany ka mahagaga imasitsika zay aloha zany ny lazarin'i Jesosy mahakasika an'ireo Israely zay tenenindreo makasitraka ny dadozy ao anatin'ilay hoe mila pirofo izy nandinika tokoa za fa ny katesisme am'izao fotoana zao efa tsisy tsony satria afa-baraka ny katolika romanina vokatra ny zavatra zany satria hita mibaribary fa izy ilaya toy an'ilay biby matsiravina nandrava fotoana sy lalàna resan'ny Daniela toko fafito andiny faefatra amby roapolo sy manaraka nanaiky dadoly sa fanjakana romanina io a bibidy faefatra io fa zany nanoy hoe niditra teo amin'ny sehatry ny fivavahana izy nisy tandoka kely mipotra ary io nandrava fotoana sy lalàna izy io tandoka kely io ho jerentsika aiza mba fotoana hipotrahany io ny resaka katesisy hoe pirofo voalohany indrindra dia zao nanova amin'ny fotoana sabata ho alahady tia katesisy la mesa ny alahady evanjely efatra epistola sy symbole nafatesany apôstôly sy nandravanan'i Jerosalema la mesa ny alahady zay resaketo a katesisy eo amin'ny pejy fahavalo amby roapolo le katesisy tranainy evakiko eto ambany eto hatramin'ny teny voalohany ka hatramin'ny farany ao amin'ny baiboly ray manontolo dia tsy misy didy milaza fa tsy maintsy ho amasinina hosolon'ny sabotsy ny alahady ka inona sa iza no neviny zany raha tsy ny eglizy katolika tamin'ny andron'ny apôstôly zava-doza nomena ny aprofo raha ohatra ka mila raha ohatra ka hitanao fa mipetraka ny aprofo a fantatrao zany fa le biby matsiravina niova ho katolika taty arina nandrava fotoana sy lalàna ho antsika mpijery ihany koa ao anatin'ilay izy mbola naprofo a hoe hita ao anatin'ny bokin'ny Daniela ve fa tena rehefa mitoy biby matsiravina io dia lasa fiangonana katolika taty arina hita ao anatin'ny bokin'ny Daniela rehefa mampibaly bokin'ny Daniela toko fafito isika dia mifindrana tao toko favalo mijery an'io tandoka kely io eo amin'ny andiny faharoapolo sy manaraka dia mahita isika avy ao anatin'ny nandrava le fanjakana mediana sy mpiasana grika dia atao amin'ny grika nisy tandoka mipotra dia jerena avao amin'ilay général efatra tao arinany lay mpanjaka lehibe voalohany tao amin'ny fanjakana grika no nipohiny ny tandoka kely io raha mijery ny Daniela sita isika dia tsy hita ao anatin'ilay fanjakana grika ny fisiny io tandoka kely mipotra ao amin'ny fanjakana grika io noho izany lay ato amin'ny romanina zay samy tao grika io tandoka kely io inona nataon'io akoatra nandrava fahalalàna akoatra nandrava fotoana sy lalàna nazeranao amin'ny tany famarinana ny asa izy sady nambinina dia zao nandrava ny tempoly ilaina jerena zany andao jerentsika vakitsika kely ny Daniela toko fahavalo izy ny nandrava ny tempoly fa zay nandrava ny tempoly dia zay le biby matsiravina zay le tandoka kely zay le izy Daniela toko fahavalo Daniela toko fahavalo ery amin'ny andininy ambanimbany ery tsika dia zao miteneny arobe ny hery nefa tsy amin'ny herin'ny tenany dia fiefatra amby roapolo sy manaraka mahagaga ny fanimbana taony ary animba izy sady aefa ary animba ny mahery sy ny olona kadosy ary ny fahafetseny no atateraka amin'ny fitakeny an-tanany ary izy avonavonam-poka andringana ny maro amin'izay tsy ampoziny ary mitsangana loatra ny andrina ny andrina izy kanjo torotoro kosa nefa tsisy amely ary dia marina ny amin'ireo voalaza ireo fa orono fahitana Daniela inona ny zavatra nataony andehantsika iverina ery ambony andininy faharoa ambin'ny folo ary izy marobe mba mifanatitra isan'andro natolotra azy ny fahadisoana nazeranao amin'ny tany fahamarinana ny asa izy sady nambinina ary nandreny kadosy anankiray ny teny a nandreny kadosy anankiray ny teny nandreny kadosy anankiray ny teny ary nisy kadosy anankiray koa nanao taminy hoe mandra-pahovina fahitana marigariva sy mifahotana mahatonga fandravana mba hanolorana fitoerana kadosy sy ireo marobe ho fanitsaka mandra-parovina dia tany isainy ao mandra-parovina ny fahitana mandrakariva ny ao fahotana mahatonga fandravana ary
amolona ny fitiavana gadosy sy ireo marobe fanitsaka. Le fitiavana gadosy dia tempoly. Mandoparovinina zany le oravana le tempoly ary iova le fisehatry ny fivavahana. Dia nomena le daty. Iza no manao anazy. Lay tamboka kely avao amin'le romana. Zay tao anatiny tamboka kely avy amin'ny grika zay tao anatiny vao mitona ny romana zay resantsika tao amin'ny Daniela 7 ny apitana ko amin'ny Daniela 8 teo. Aiza ho aiza ny vao mitona zany dia ndeha jerentsika le Matthieu 24 hoe io le fahavetavetana mahatonga fandravana any aloha amin'ilay natonga avy amin'ny mpamonjy ve sa ao aoriana natonga avy amin'ny mpamonjy zany zavatra zany Matthieu 24 eo amin'ny andininy fa 10 ary hitanareo mitsangana tsika zany mihetsy dia ahoana ny fandaminana an'le izy so dia tsy azo anjara indray ny mpijery satria nety le concret miteny hoe miteny 10 minitra ray avy nareo zany dia efa navita pito avy zany izy moa teny voalohany dia za moa mamarina mba publika ny anontany hotohizana hoe fanazavana sa ametraka fanontaniana zany hoe ianao zao teny 10 minitra voalohany dia za miteny 10 minitra farany le teny makadoro ajamina le 10 minitra teny publika ny anontaniantsika aleo ve ito le fanazavana sa zareo ametraka fanontaniana satria mety aminareo na hoe tsy ametraka fanontaniana fa ianao le fanazavana maraka tonga ny amin'ny efatra sasany fotoanatsika Hello, mabedaka fantanjany aloha zany miteny 10 minitra avy ihany nareo zay zany dia teny fa zay dia mamarana an'le valile anazy za dia mitra manaraka dia 10 minitra farany avy za sisy ametraka fanontaniana raha eo telo evra 10 enina dia miteny ray avoko za zao zay vao mbola tsy niteny an'le 10 mitraka manaraka zao tsy zay zareo izy no teo dia zany azonao zany hoe toizako aloha hoe vaky teny fa tapaka moa le vaky teny tapitra ny lery miantso an'ireo zao manko le izy manko rehefa arisan'ireo manko rehefa norodalan'ireo manko zany no nametrahana an'izay hoe ampianatra an'ireo vahoaka Israely zay fa araka ny efa nitenenina teo le mission mihitsy mbola mitenena any Jesoa any amin'ny le Mesia any amin'ny Matthieu 7:20 any hoe zareo zany tokony apiditra an'le olona amin'ny fanjakan'Andriamanitra nefa zareo tokony apiditra zay zareo manakana an'le olona tsy hiditra ao amin'le izy dia zay mahatonga le izy eto zany tsisy miteny mihitsy ty vaky teny ty hoe narian'Andriamanitra akory ny olona araka le naverinao inefatra hoe tsisy nanariny Israely zany Andriamanitra fa zavatra le mission anetatra an'le fanjakana milaizany eto hoe ahoana ozy izy ianandiny fa 17 noho izany dia lazako aminareo fa esorina aminareo fanjakan'Andriamanitra ka afindra amin'ny firenena ampavokatra azy le resaka famokarana zany resahany eto le mission amokatra le fanjakan'Andriamanitra hitarany any gentile ino no afindrany amin'ny ahoana ozy izy any amin'ny firenena ampavokatra azy andiny fa 17 izay lava amin'ity vaty dia ho torotoro ary izay anjeran'ity vaty dia ho mongomongo noho nale zany ny fanoarana ataony zany no ando amin'ny sola sy farisianina dia nalala fa izy ireo nolazay amin'izany ka nitady hisambotra azy zany hoe zay aloha zany anankiray ary mbola miteny any koa any amin'ny pera voalohany 5:10 hoe ilay fiangonana any Roma zay antsoina hoe Babylone satria Roma mihitsy manko le Babylone tsy hoe l'église catholique fa ny empire romane le fiangonana miorina ny Roma dia antson'ny pera apôstôly hoe fiangonana voafidy pera voalohany 5:10 fa araka ny lazaiko teo hoe nisy foana ny succession apostolique ary efa nylazaiko teo hoe nanomboka tamin'ny Piera dia Piera nomeny Jesosy an'izay fanalahidy zay ary misy foana mitazona an'izay fanalahidy zay mandra-pahatongan'ny iverenan'i Jesosy Kristy araka ny lazain'ny Daniel 7:17 sy 14 fa mahakasika ny resaka katesisy le katesisy fampianarana ohatra za zao ohatra hoe mampianatra zao za mame katesisy azonareo dia za mampianatra ty an'izay zavatra lazaiko nandritry ny adiny roa zany dia nisy nandray le zavatra lazaiko tao anatin'ny 10 secondes dia soratany tao anatin'ny boky io sy le boky katesisy le zavatra nivakiny teo fa le fampianarana nataon'le olona izay manaprofo tamin'izany hoe ho an'ireo protestanta izay mihevitra hoe baiboly no hijerevana fahamarinana dia mifanohitra ny soratra masina zany fa fahamarinana Timoty 1:7-12 dia ao amin'ny eglizy zay andry sy fitoerana marina zay ny azavainy io dia zay mahatonga anazy izay mbola anaiky ao azavaiko rehefa avy eo hoe manana fahefana ny eglizy ary manana fahefana reo apôstôly izay nomeny Jesosy fahefana rehetra atsika zao ohatra any amin'ny asan'ny apôstôly 12 zao nisy concile zao teo ary ty boky ty
ty boky baiboly testamenta vaovao kimy romanina veriny efatra teo ty e efa niteny an'ralaza safata teo e fa ny eglizy katolika nge no safidy boky atao anatin'io hoe ahoana moa zany natonga ny eglizy satria tamin'izany vanimpotoana zany mampony a be da be boky miparitaka zany de nisy fampianaran-diso tao anatin'io tsy hitany kristianina hoe ahoana zany le ary ny eglizy andro fahamarinana mampianatra ny kristianina zao no tokony ilonareo zay mahatonga azy manao konsily nandinihana hoe inona zany ny boky a ho tokony notsika kristianina de safidy nandritra ny siècle be da be 2e siècle 3e siècle taty 4e siècle zay vao teny eglizy hoe reo boky fito amby roapolo reo no atao isan'ny testamenta vaovao inotsika kristianina ty baiboly testamenta vaovao kina ty rahalahy de eglizy ny eglizy katolika lazainao fa iny izy teo tanjoka kely sa inona de ahoana zany raha tanjoka kely ny eglizy de ahoana ny inonao ny fampianarany baiboly io zany hoe somby fampianaran'ny eglizy le baiboly testamenta vaovao fa mahakasika le katesizy amizay reo no vaofotoana sy lalàna aveliko foana jereo ny katesizy tsy le katesizy ny eglizy zavatra vakiny fa boky izay fampianarana tondany olona fampianarana fa ny katesizy miresaka ny sabata de afaka jerevantsika manomboka any amin'ny ao amin'ny 2175 afaka jereva na internet 2175 ka hatrany ambany manazava resaka sabata tsisy niteny am'izany mihitsy aho fa la zavatra lazainy ao de mazavatra ny 2175 hoe miavaka tsara ny sabata andro fafito sy ny alahady andro voalohan'ny herinandro afaka niverifianareo fa zay netiny namitahanan'olona hatram'izay zay zavatra tsy izy ary mbola manazava n'izay koa mahakasika an'izay sabata sy resaka didifolo zay ao amin'ny 2168 hatrany 2173 miresaka resaka hoe sary sikotra isan-karazany reny voalaza amin'ny katesizy tsisy zavatra novaina zany tao fa zavatra foroniny zany de afaka fizanao le tapaka foniny foana mbola 10 minitra farany ianao 10 minitra farany tao aloha resaka izy mila pirofo mena pirofo tsy izy indray iny etonay zany tena miavaka tsara ny alahady sy ny sabotsy ko maninona ny tsy manao sabata zany nareo raha mihina le finoana hebreo ny zavatra ndresantsika eny de zao ny zavatra misy tsy maintsy makao am'le finoana hebreo ny fivavahana rehetrarehetra raha hitsangana fa tsy afaka manana ny heviny manokana izy zay ny resantsika teo inoko le baiboly ozy izy ianao tiako ny israelita tianao ny israelita fa tsy alahanao ny rafitra tokony ho alana ny Matthieu 24 miresaka an'izy lovina le tandoka kely miseho satria tapaka eo foana le izy de zao ny zavatra misy miresaka masiara hoe rehefa hitanareo mitsangana eo amin'ny toerana kadosy ny fanivazimana ny lazay Daniel taminany aoka isaina zay mamaky an'izany de aoka ny andro zao dia andrositra ho an'ilany mbohatra sns raha hitanareo temps futur dikan'izay ny fampianarana rehetrarehetra milaza fa alohan'ny fahatongavan'ny masiara lay fahavetavetana fandravana dia fampianaran-diso maentina hijoroana hitenenina fa tia tena izy fa zay fiangonana nitsangana kasy avy amin'ny Israely taoarina ny taona 30 de zany lay tonga le fahavetavetana fandravana apréciseny fa nandrava tempoly iza nandrava tempoly ny fanjakana romanina avy amin'ny fanjakana romanina nanangana fiangonana katolika tsy nisy timbony apôstôly zany teo anti Constantin niova ho kristianina de nanangana fiangonana katolika fa tsy nisy timbony apôstôly iny mody resy lahatra de aveo rehefa resy lahatra de nanangana fiangonana katolika de nandrava fotoana sy lalàna nanangona ny fivavahana rehetrarehetra de natambatra ao anatina finoana anankiray de nentina erako zao tontolo zao famonoana olona tsy mamatany nentina mitondrana fivavahana katolika sy ny protestanta mandeha zao tontolo zao averiko amintsika zany zavatra zany ary manana profona zany tsika malagasy niditra teto amintsika nanjanaka reo zany nampidirany fivavahana teto amintsika sady mipotehana ny kolotsaintsika lay fivavahana avy any Israela tsy nentina fa ny fotom-pisainana avy any Roma nentina de nampidirina teto Madagasikara de potika ny fivavahana rehetrarehetra miverina fivavahana Israela am'izao raha ohatra ka tena miny fivavahana Israela ny Romana de ilaina manaiky ny any Israela izy raha ohatra ka miny avy any izy raha tsy manaiky ny any Israela izy de io lay tandoka kely nandrava amina motika hatramintsika miteny zao tsy nanam-potoana iresahana betsaka fa foy fotoana resahana tamin'ny teonandroanty fa saika mazava satria ao amin'izany toko faraika ambin'ny folo de mbola hita porofo ao fa tsy manambady daholo ny akabetsahany mpanangana an'ireo fiangonan'ireo tsy
misy vaovao mitsika le hoe mopera tsy ny raha iny akory ny fitiavam-behivavy ozy izy tsy ary ny vavahany amin'ny firenena netiny azy izy tsy isy netiny namparitaka erako zao tontolo zao zany le fivavahana mpandrava lalàna resahany Daniela toko fafito resahany Daniela toko favalo resahany Daniela toko fasivy resahany Daniela toko faraika ambin'ny folo io ny fahavalon'ny Israely io namono ny Israelita taiza ny Israely tao anatin'ny zava-mitony zany no vonondro zareo ary nanahy ny apokalipsy toko faraika ambin'ny folo fa tsy maintsy iverina mitsanga ny vavombelona reo fotoanany zao zay tsy overina anaty fihavanana Israelita taraiky overana eo daholo zay manaraka ny fihavana romanina rehetrarehetra ny fomba sy ny zavatra rehetrarehetra natao na ny anarana ivavahana na ny fomba rehetrarehetra dia taraiky any ivelana tsy maintsy overina anaty fihavanana Israelina ny olona rehetrarehetra alohan'ny iveloma masiara raha sy zany taraiky any ivelana zay zavatra resahako anatin'ilay izy satria 5 minutes ihany miainana dia nafahako napiditra an'izay zavatra izay hoe temps futur ao amin'ny andro masiara ilay favetavetana fandravana zany hoe zay fiovana mipotra ty alina masiara zany katsy avy amin'ny Israely dia zay ny tonga favetavetana sy mbola nisy fiovana mipotra tao alina masiara tsy afo ny fiovana katolika ihany zay reny ny kristianina rehetrarehetra noho izany kristianisma dia ilaina miala amin'ny kristianisma anazy fa zanako ny romanina fa tsy zanaky ny Israelita fivavahana sanikio ka natitsika miainan'izany tsy tsika miainan'izany dia zany famarina iazavatsika misafidy aloha vera fiovana Israelita sa hijano anaty fiovana romanina hijano an'tony azo oliva maniry ho azy zay ho tapitra rehefa kelikely ve ny vanim-potoana hifindrany sa hifindra telo zao alohan'ny katona ny famonjena mankasitrakatsika iny eo asera fitely voalohany tonga dia amin'le farany le hoe miala amin'ny kristianisme tsara mariana manko nanoratana amin'ny baiboly ao amin'ny testamenta taloha dia nisoratana tamin'ny teny hébreu taloha amin'ny taty amin'ny vanim-potoana grika zany fa nanomboka ty amin'ny vanim-potoana grika dia teny grika natanjaka be rehefa tonga taty amin'ny zay natonga le navily le baiboly septante le mahatonga le resaka be amin'ny zay toko fafito iny satria nadika tamin'ny teny grika le baiboly hébreu tonga taty amin'ny testamenta vaovao miboky maturere any misoratana tamin'ny teny hébreu satria soratana ho an'ireo olona hébreu fa boky sisa ambiny reny hatramin'ny apokalypsa tsy nisoratana tamin'ny teny hébreu ntsony fa nisoratana tamin'ny teny grika le mesia avy amin'ny teny hébreu hoe masia dia zay nazon'le hoe zay mpanaradiany zay mihina le mesia dia zareo mesia rimo izy izy fa io teny hoe mesia avy amin'ny teny hébreu any nazona tamin'ny teny grika hoe kristosy zay kristy amin'ny teny gasy dia zay mahatonga le hoe kristiana zavatra fandrebirebena saina zany mitovy ihany reo samy reva mino an'le mesia any io fa miara kristiana dia amin'ny mesia rino zavatra samy mpanaradian'ny mesia any zany io zay voalohany indrindra dia mahakasika an'le hoe Constantin zany rahala taty amin'ny taona 3e siècle niteraka fa jereo tantara fiangonana fa mbola tamin'ny premier siècle ihany vakiko teo afaka jerevantsika ny source Saint Ignace d'Athos teraka tamin'ny taona 35 ary maty tamin'ny taona 67 taorianan'i Jesosy mampiantso ny apôstôly ary eveka fahaterina dimy amin'ny Pierre tany Antokia fa izy nahitana zay voambolana voalohany hoe katolika zay tamin'ny premier siècle zany hoe mbola tsy teraka akory na ny dadabe any Constantin rany zay foana manko le amin'ny tanantsika Constantin namono l'Église catholique fa mbola tsy teraka akory na ny dadabe any Constantin rany dia efa nantsona hoe katolika ny la Église naorony Jesosy Kristy mba hamaritana azy natao amin'ny firenena rehetra mahatonga an'le fahona ny lasan'le Vatican izy tsy any Jerusalem dia zay natonga namaky an'le matotoko faraiky amin'ny roapolo ny andininy fa efapolo teo hoe no reo mpamireo dalany reo tsy natateraka amin'ny mission satria reo zany ny tokony apiditra reo la fanjakan'Andriamanitra nefa zareo indray manakana an'le olona nefa tsy maintsy ampidirina le efa firenena fanjakan'Andriamanitra dia zay tenen'i Jesosy afindra firenena ka fa zay apa-vokatra anazy hitatsika nge na ianao mampiasa an'le testamenta vaovao nanan'ny Église ary tena namokatra le izy rehefa nafindra tany amin'ny afa firenena le izy ary tao amin'ny empire romanina zay empire mpanompo sampy zay mihitsy le izy ny empire romanina empire mpanompo sampy fanonony zay asa Messia zay dia lasa jereny be da be ny famposampy nataon'ireo fa raha ohatra saika reo raha misy fotoana mankany Roma fa jereo raha mbola misy tsony ny famposampy nataony zareo tany fa ahoana nanivo zareo nova kristianina asan'ilay
mesia izay nafila tany firenekafa izay fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra izay manaraka le taliana toko fafito hoe tanjoka kely manondrany ihany fa kio le faminaniny fa miresaka misy fetra menan'le izy ao 900 taona ara-paminaniny raha nitenitsika hoe le katolika efa nonga tamin'ny premier siècle zao ny efa 2024 efa mioritra be an'le 1260 nazay ny faminaniny tsy io zany dia tsy mitombony be da be afaka mbola navana débat lava be makasika iny natanjoka kely ary angatahako mihitsy na le Babylone lehibe any amin'ny apokalypse zay anendrikendrianany katolika antanany olona hoe katolika mihitsy le Babylone lehibe dia lasa miala ny sasa satria tsy mandalina dia afaka azavaitsika lava be makasika an'izay fa tsy manondro ny katolika zany fa zao ny tsara jerevantsika ny eglizy na olon kristy dia mifahefana mpianatra ny olona ary tsy nisy boky testamenta vaovao tamin'izany fa fampianarana ambava tamin'izany fa kio ny Tesalonianina faharoa toko faharoa andiny 10 fa fampianarany apôstôly dia ambava tahaka nataony Jesosy foana tamin'ny voalohany fa taty zay vao nisy tradition écrite reo zany tsy afaka misaraka zay zany mila fataritsika zany makasika an'izay ary eo Pierre mimeny Jesosy fahefana misy fahefana hitatsika ny en concile zao voalaza en concile asan'ny apôstôly toko 10 makasika le mahita zany aloha tsy manaraka ny sabato zay mankafa firenena fa tsy naovana le fanekena atao amin'ny didifolo dia zao voalaza fa mba nitsangana kosa mpino satantarika amin'ny farisiana zany hoe rehefa pino zany izy pino amin'ny Mesia ka nanao hoe tsy maintsy foraina ny hafa firenena sy didina anaraka ny lalàny Moïse dia vakio na ny asan'ny apôstôly toko 10 io fa tsy boky loha jerevana teto fa fahefan'ny eglizy ny miasa zay efa nampanantenainy Jesosy any amin'ny Joany toko 4:12 fa mbola ho avy ny fany masina za mpianatra reo ny zavatra rehetra dia zay mitsanga teto fany masina n'olon'ny eglizy zavatra tokony ampianarina manafahefana ny eglizy zay ihany koa nazona amin'ny baiboly asa tany amin'ny eglizy zay torolana fany masina reto ny boky tokony inona zany manafahefana ny eglizy ary concile sy ny baiboly manaprofo zany zay vakinao tapitra le izy zany anjarantsika zay nanatrika ny mametraka fanontaniana fa zao nanaovantsika anazy mametraka fanontaniana mahitsy nareo sady mazava dia mamaly 2 minitra avy mba afaka misy olona maromaro afaka mametraka fanontaniana satria efa kely sisa le izy raha ohatra 3 minitra dia ohatra olona kely